nahazo fitaovana maromaro avy amin'ny fitondram-panjakana entina manatanteraka ny asa ny polisy pirenena miasa amin'ny commissariat de police aty amin'ny district ny Manitsara. Tonga eto amin'ny commissariat sécurité publique Manitsara zany ireo fitaovana izay nomeny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministère de sécurité publique izay ahitana motocross marque Honda roa, ny ordinateur complet ray, imprimante ray, machine écrire ray ary torsa anankitelo. Ny tokony omena avy ato amin'ny commissariat sécurité publique Manitsara zany afa ho ampiasana araky ny tokony ho izy ireo fitaovana reo ary na zany eto an-drenivohitra n'Androna eto Manitsara na any ambanivohitra zany. Tsy hainay tsy saotra ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministère de sécurité publique ny direction des affaires financières et logistique zay nanome an'ireo fitaovana reo zany satria mamaly ny filana aty amin'ny commissariat sécurité publique Manitsara zany. 13 taona ny inisan'ny commissariat de police aty amin'ny district ny Manitsara ka sambana nahazo fitaovana maro tahaka izao antenaina fa hazoto asa ireto mpitandro filaminana ireto ary ho andro fahazay ny eto amin'ny renivohitra Androna.